Karemy, fotoana anovozantsika ireo atsaram-panahy kristianina. Ry kristianina havana, tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Karemy isika amin'izao fotoana izao. Karemy raha faritana dia mipetraka amin'ny andry telo lehibe, dia ny vavaka, ny fifadian-kanina ary ny asa fitiavanamana. Ny Karemy ihany koa dia fotoana anankiray anasana antsika hiaina lalindalina kokoa ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, araka ny hafatra napetraky i Papa François ho an'ny Karemy tamin'ny taondasa. Ny finoana izay mampijoro antsika ho vavolombelona hoy ny Ray Masina, satria ny fiainana ny tsy fahampiana sy ny fiafiana izay tantaratra ao amin'ny fifadian-kanina, ny fanehoam-pitiavana ny hafa sy ny fiombonana amin'ny mahantra sy ny madinika amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa soa ary ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka dia mampiseho an'ilay finoana marina ananantsika, ilay fanantenana tonga nofo eo amin'ny fiainantsika ary ny fitiavana mampibaribary ny maha-kristianina vavolombelona antsika. Ny fanantenana izay mafisin'ny Papa Ray Masina fa mifanohitra tanteraka amin'ireo izay ataontsika fa zavatra ratsy rehetra mitranga sy hitantsika ary miatra amintsika mivantana eo amin'ny fiainana, toy ny herisetra, ny vonolona, ny tsy fandriam-pahalemana, ny rivo-doza sy izay rehetra fisony, ny kolikoly, ny tsy fahamarinana sy ny sisa. Satria ireo rehetra ireo izy no manakona ny masontsika, tsy hahatazana ilay fanantenana. Fa ny tokony ataontsika dia metram-panontaniana hoe nahoan'Andriamanitra ny mbola mitasy sy mitsinjo ny zavaboary nohariny, nahoana ny mbola misy ny aina, nahoana ny mbola velonaina isika olombelona, kanefa matetika isika indraindray no toa tsy manaja sy manadino azy. Izany rehetra izany no tokony hanosika antsika amelombelona n'ilay fanantenana ao anatin'ny vavaka mangina, ka mba ho endrika vaovao no hoentintsika mifanirasera amin'ny mpiarabelona amintsika, mitondra n'ilay tara-pahazavan'ny fanantenana, ampisokatra ny masony roa izay ao anatin'ny aizin'ny famizam-po, fahakiviana sy fisaraham-bazana. Ny fitiavana, ilay toetra fahatelo maneho ny finoana sy ny fanantenana, satria ny tena fitiavana ho antsika kristianina dia faly amin'ny fivoaran'ny hafa ary ory manoloana ny fahorian'ny hafa. Tsy mikombona amin'ny tena fa apôstôly ny fiombonana sy ny fifampizarana hatrany amin'ny toerana izay misy antsika. Ary nahoana ny toe-painantsika, na ao anatin'ny fahasahiranana na ao anaty fiafiana, dia misokatra ho an'ny rehetra hatrany ny fontsika. Koa miorena amin'ny finoana, manana mandrakariva fanantenana ary velomy sy kolokoloy eo anatin'ny fitiavana izany rehetra izany. Aoka isika vavaka, Tompo Ray Masina, ampianaro ity sy anio fitiavana tahaka an'ilay zanako ilay tokana izahay mba hitsinjovanay ny mpiarabelona aminay. Atorokanay ny lalana marina mba hahatonga anay ho vavolombelona, ka ninonina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia tsy ho very izahay fa matoky ny fitsimbinanao. Sokafy ny tananay ahizara izay anananay ho an'ireo mijaly sy mila vonjy. Sokafy ny vavanay ahitory mandrakariva ny fanantenana ho an'ny malahelo, ary sokafy ny masonay tsy hikombona amin'ny tena fa hahijery ny hafa ary hampanjaka ny tena fitiavana marina nampianarin'ny zanaka ao anay.